Ampela miary. Mahatsanginoary ny vehivavy mahefa. Ampela miary. Araka izany ary tomboky lasy tomboky vavy dia tafiditra soamantsara ao anatin'ny fandarana Ampela miary isika amin'ny ity talata fa 17 ny volana febroary taona 2022 ity dia anterina ny fiarabanao anao izay misafidy hatrany ny onjam-peon'ny radio Don Bosco iarahana ary anterina ihany koa ny fiarabanana manahary lefa izy hatrany no teknisiana iaraka amintsika ao anatin'izao ora iray iarahana ato anatin'ny fandarana Ampela miary izao ety am-piandohana moa zany dia tsara ny mampatsiano piaino fa azonao atao tsara ny mandray anjara mivantana ato anatin'ny fandarana dia raha andray anjara ny alalan'ny fandefasana SMS ianao dia tsy miova fa ny 033 08 850 02 hatrany no andefasanao an'izay SMS zay raha hiditra mivantana ianao dia miandriny amin'ny folo sy sasany izany hoe aorinina mialabelara ny vahiny ny loha hevitra amin'ity anio ity dia afaka miantso ianao ny 02022 443 90 na ny 02022 442 09 izay no ila fa ny vahintsika amin'ity anio ity dia Ramatoa Margot miarabanao Ramatoa Margot dia misaotra indrindra anao manaiky ny vahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'ity anio ity. Miarabanao Madame Liva dia miaraban'ny teknisiana indrindraindrindra miarabanareo mpiaino izay manaraka an'izao fandarana izao. Iny ary ny loha hevitra moa zany ampatsahivina anao mpiaino rehefa miaraka amin'ny Ramatoa Margot mandritra ity taona 2022 ity dia ny hoe taonjezika kady ny fanabeazana ka aina no fetra andao tsy ravoravo tanana. Zay ny loha FTP fa ao amin'ity anio ity zany ny atolotra ho anao mpiaino dia ny hoe ny fitiavan'olon-droa eo amin'ny tanora mbola mianatra ve sakana ho an'ny fianarana ataon'izy ireo. Averiko indray mandeha ny fitiavan'olon-droa eo amin'ny tanora mbola mianatra ve sakana ho an'ny fianarana ataon'izy ireo. Misy hatrany Ramatoa Margot ny antony sy ny tanjona isafidianana ny loha hevitra alahantsika ato anatin'ny fandarana dia inona ary izay antony sy tanjona ho an'izay hoe ny fitiavan'olon-droa eo amin'ny tanora mbola mianatra ve sakana ho an'ny fianarana ataon'izy ireo. Ja, misaotra anao ny fanontaniana. Ny antony moa zany dia mazava ho azy fa vao tamin'ny sabotsy nandalo ny fetin'ny fankaty dia rehefa hitatsika fa saika ny tanora ny tena mankalaza ny fetin'ny fankaty io indrindraindrindra ny tanora mbola tsy ao anatin'ny fanambadiana dia nefa hitatsika ihany koa fa tanora mpianatra no tena betsaka mieritreritra an'izy io ankoatran'ireo efa hiomana hivady dia izay ny antony hoe nametrahantsika an'izay loha hevitra izay hoe sao dia ho sakana tokoa ve ny fitiavan'olon-droa eo amin'izay mbola mianatra. Izay ny antony dia mitanjona zany mba ahafahantsika mpanabe ny ray aman-dreny ny any an-tsekoly mieritreritra hoe ahoana no anabeazana an'ireto ankizy reto rehefa tafalatsaka ao anatin'ny fitiavan'olon-droa nefa mbola mianatra dia izay koa ny hoe anampiana ny mpanabe ny ray aman-dreny ihany koa hoe ny zanakao efa ao anatin'ilay fitiavan'olon-droa nefa tena efa miomana na vita fianarana ahoana koa ny tokony anampiana azy. Satria tokony ho jeren'ny mpampianatra mpanabe reny hoe tanora efa ao anatin'ny fandalovana ny fiainam-pitiavan-dreny nefa ao anatin'ilay fandratoana fianarana ve? Ja, matetika rehefa tsy mandroso tsara ny fianaran'ilay zazana nisy fiamorana dia any foana no eritreretin'ny mpanabe, any foana no eritreretin'ny ray aman-dreny hoe ina ny mahavariana anao dia eo zany tsara azavaina mihitsy hoe tena io ve ny mahavariana azy sa zavatra hafa ny tsy mampandroso ny fianarana. Mazava tsara. Andeha aloha ho ampatsahivitsika ho anao mpiaino vetivety ny fintana na ny fean'ny fiaonantsika tamin'ny farany mba hoe hisy fitohizana ao anatin'izao fa mialabelarana ny loha hevitra izao Ramatoa Margot. Ja,
arak'izay hoe taony zezika kady ny fanabeazana rehefa mitaona ianao a dia tsy mandeha indray mandeha dia mijanona fa mandeha dia mandroso dia manatitra dia miverina ihany koa dia taotao mitsika eto koa ty resaka fanabeazana ity mba hoe hifantoka tsara any amin'ny sain'ny mpiaino a anapitsika ny mpanabe ka tamin'ny farany tsika dia ny resaka momba n'le ny herisetra eo anivon'ny sekoly ataon'ny mpanabe na ny ataon'ny ray aman-dreny izay misy fiantraikany amin'ny fiainany ny zanatsika na eo amin'ny fiainany mpianatra ka tamin'izay ny fehiny dia hoe aza maivanina ny fitarainana ataon'ireo zanatsika mianatra ireo tokony vonina iaino zany tsika dia vonina mahay miaino ihany koa dia aza lay mpanahy koa tsika mpanabe a ampitovy ny fanabeazana taloha izay nanabeazana tsika amin'ny fanabeazana ankehitriny dia tsarovy mandrakariva fa misy fiantraikany eo amin'ny fivelaran-tsainy zazabeazina miherisetra rehetra na ny ataon'ny mpanabe any an-trano ny ray aman-dreny na ny ataon'ny mpanabe any an-tsekoly. Sotranao indrindra amin'izay fampatsahivana ny feny fiaonana nataontsika tamin'ny farany izay fa ao anatin'izay hoe fitiavan'olon-droa eo amin'ny tanora mbola mianatra ve sakana ho an'ny fianarana ataon'izy ireo izay manahoana zany le taonan'ny tanora iza le tanora firy taona ny tena hoe kendrentsika eto raha matoa margot satria izay mantsy natonga ananany tany teo amboalohany teo hoe ny mpampianatra zany tsy maintsy mieritreritra an'izay hoe rehefa misy tanora mifankaty dia manana didy sy andraikitra izy anabe andreo manokana kokoa mihoatra amin'ny be sy ny maro zany hoe reto efa mandalo ao anatin'ilay fiainam-pitiavana fa firy taona le tanora miaina ao anatin'izay hoe fitiavan'olon-droa zay ary azo ekena moa zany. Ia raha mitaonan'ny tanora zany no jerentsika hoe firy taona tsara izy mivelatra eo amin'ny ara-pitiavan'olon-droa dia fanazavaintsika teto fa vao manomboka eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 taona io le vanim-potoana fahamotiana maoty zany le tanora dia efa mivelatra miredareda ao anatin'ny sahady zany hoe fitiavan'olon-droa zany voasarika ny vehivavy ny tovovavy voasarika any amin'ny tovolahy moa ny tovolahy koa voasarika ny tovovavy eo zany dia raha azo lazaina dia tena hoe dingana andalovana io dingana andalovan'ny tanora ny 13 ka hatramin'ny 15 taona mety misy hiteny ray aman-dreny nenay ara tsy 13 taona ntsony fa efa alohan'izay dia efa mifampitaritarika eto sy eroa reny zany mbola resaka azo lazaina hoe tsy matotra fa mbola fananiany fotsiny zany eo amin'ny resaka ara-pitiavana amin'izay 13 ka hatramin'ny 15 taona izay indrindraindrindra rehefa eo amin'ny sehatra any am-pianarana izy vao tena mifananiany momba ny resaka ara-pitiavana dia eo mantsy ny tena tsara marihana hoe rehefa ao anatin'ny famotiana ny tanora moa zany tanora mbola zandriny mihitsy zany raha izany ho lazantsika azy dia saika ny ankizy vavy no misarika aloha ny zazalahy izay ny tokony ho fantatry ny mpanabe ihany koa indrindra tsika ray aman-dreny eo amin'ny zanatsika vavy no manomboka voalohany io fisarihana ny ankizilahy eo fa ny ankizilahy rehefa avy eo dia tsy atao hoe manaraka ho azy fa tena voasitona satria amin'ilay vanim-potoana fahamotiana dia tena eo miseho daholo le endrika hivelaran'ny fitiavan'olon-droa ao anatiny. Ara-boajanahary ve le hoe ny tovovavy no misarika ara-boajanahary satria eo amin'ny ankizy vavy manomboka eo amin'ilay vanim-potoana ny fadim-bolana mihitsy raha ny tena efa manomboka io le raha mafana mivezivezy ao amin'ny mandritry indrindrandrindra mandritry ny fadim-bolana iny ny tena misarika ny ankizy vavy anatona ny lehilahy satria rehefa mitentsika hoe maoty dia tena ohatrany sanatria raha ataontsika hoe omby zany tsika moa tsy omby fa mitovy amin'izay ihany koa ara-boajanahary eo amin'ny biby ihany koa dia misy vanim-potoana eo amin'ny fahamotiana ihany koa misarika ny vehivavy ary tena sanatria raha ataontsika hoe kisoana omby dia ireny no mitady ny hevitra anatonany ny mifanohitra aminy dia ohatr'izay koa tsika olombelona dia ara-boajanahary tokoa zany hoe ny vehivavy le vanim-potoana hivelarany ara-pitiavana iny no manitona anazy ho any amin'ny ankizilahy. Nefa misy ifandraisany amin'ilay hoe ny lehilahy no natao hitory fitiavana amin'ny vehivavy izay zavatra izay sa tsy misy ifandraisany? Ie, tsy dia tena
tsy de tena fitiavana io a fa raha zay ianao zay a de tena rehefa hoe tena matotra izy zany hoe hivady de izy am'izay mitory fitiavana amin'ny vehivavy zay ho alainy vady fa ty resaka tsika ty resaka le mbola ny ampianarana le tanora mbola marefo zany eo amin'ny resaka ara-pitiavana zay no mahatonga anazy hoe ara-boajanahary hoe voasitona kokoa ohatra manaitaitra azy kokoa ny ankizy lahy zay manodidididina anazy. Zany eo manomboka eo amin'ilay taona ny fahamotiana zany no mitrango izay zavatra izay. Fa rehefa tonga eo amin'ny vanim-potoana fialatsakana izy a de fa za tsy manao hoe miamatomatotra le fifankatiavana fa vao mainka miamafy am'izay a na eo amin'ny ankizy lahy na eo amin'ny ankizy vavy a ohatrany hoe tena manome lanjany zany fitiavan'olon-droa zany. Ny sasany ara rehefa amin'io vanim-potoana io ka mbola hoe tsy indrindra ny ankizy vavy raha resaka taona moa tsika teo de 9 hatrany amin'ny 20 taona any eo ny ankizy vavy a saika alay-panahy eritreritra raha vao tsy misy lehilahy miodiody aminy mitory fitiavana na le fitiavana mbola tsy de tena matotra tsara eo aminy a de fa manimba ny toe-tsainy koa zay hoe fa maninona ry anina miaraka amin'ny anina fa maninona zany ohatr'izao. Eo koa zany mila fatarina mihitsy hoe eo amin'ny mpampianatra matetika no mahita an'izay hoe ao ampianarana tonga de hita mihitsy hoe ty zazavavy ty a tsy de mba andalindalovana ankizy lahy loatra noho ny toetrany ve sa noho ny hoe mety hoe noho ny toetrany ihany koa e. Io zany tena zavatra misongadina indrindra de eo koa zany mpampianatra tokony alala hoe ohatrany mila atonina manokana le tsisy mpanatona tsy haiko na atakatrao no tiako atongavana hoe maninona ty no ohatrany hoe ialany ankizy fa io na de ataontsika hoe aza formation na groupe ao ampianarana misy tena tonga de fanatona ingana be zany fa misy tavelavela kely ery raha tsy tononona mihitsy ny anarany tsy mihetsika izy zany hoe zay zany le fihetsika ahafantarana hoe zay izy le tsy misy mpanatona tsisy mpanatona loatra izy am'izay de tokatokana de mety hoe menamenatra ihany koa anatin'le izy de zay le mahatonga antsika nametraka an'le loha hevitra zany hoe tena hoe mety ho sakana tokoa ve le fitiavan'olon-droa mety ho sakana tokoa ve eo amin'le ankizy eo amin'ny vanim-potoana tokony iainany an'le izy de zay koa mila fatarina ihany koa ho an'ny mpanabe indrindra moa atsika ray aman-dreny any an-trano hoe manahoana ny fihetsiky ny zanakao eo amin'ny 9 20 hatramin'ny 20 taona nefa mbola mianatra eo zany tokony mailomailon'ny ray aman-dreny na ny mpanabe manomboka eo amin'izay taona zay tena hoe mila mailo koa zany fa indraindray reny zava-misy koa matetika reny ankizy tsy de mifanerasera amin'ny ankizy vavy tsy de mifanerasera amin'ny ankizy lahy matetika rehefa mba mandray fitenenana ao ampianarana ohatra de ohatrany tonga de manaitra ny sasany manaitra anazy tiako lazaina mety hoe imehezany ankizy ara indraindray satria fatany hoe tsisy mpiaro eo tsisy mpiaro fa raha ray trano ray lakilasy eo le olona mifankatia misy miaro foana misy fatokisa-tena zany misy fatokisa-tena amin'ny tovavy tonga de iainany le izy hoe misy miaro de ty anankiray ty zany raha ao anatin'ny salle de classe ray ao le izy de tena hoe mety ho sakana ny fiarahan'izy roa ao amin'ny klasy satria misy fiatraikany any amin'ny fihetsiny rehetra de ty le tsy misy mpiaro ty zany sahirana ihany na maneho hevitra na misy zavatra tiany atongavana mba tehiteny eo ampianarana de misy sakana de zay le sakana anisan'ny sakana ihany koa zany hoe ahoana tsara ny fianarany ankizy eo amin'ny resaka fitiavan'olon-droa. Inona ary zany reo hoe mety ho sakany eo amin'izay hoe tanora mbola mianatra izay mety ho sakana ao anatin'le izy araky le nyresantsika teo zany raha ohatra zafady raha ohatra ka tena efa tafita tsara ho aminy le resaka fitiavan'olon-droa misy mantsy ray lakilasy hafa ny sakana misy ray sekoly hafa ny sakana de misy tsy ray sekoly sady tsy ray sekoly ny tsy ray lakilasy de reny ny sakana amin'ireny de le raisitsika le hoe tsy ray sekoly tsy ray lakilasy fa reny ankizy reny ao ampianarana de mieritreritra lalina hoe
inona zao ny ataon'le anankiray any ambadika any, de lasa sakana eo fandraisana eo amin'ny eo fandraisana ny fampianarana zany a. Ny mpampianatra mahita anazy hoe milamina tsara, de le fomba fanaony ankizy rehefa miaino anao de ohatr' zao, de ianao zany mieritreritra hoe tena miaino anaty de ianao mijery anao izy fa zavatra hafa eo amin'izay tsy mifantoka izy, sakana ihany koa zay. Ka na samy ray lakilasy ihany koa ara mety miseho ihany koa zay, fa tsy tena hoe zay ny mibahana be ao amin'ny sain'le ankizy, fa mieritreritra koa ny anankiray hoe mba voarainy anankiray ve zany zavatra lazain'ny mpampianatra zany, de lasa ohatrany hoe sakana daholo zany a, raha mbola misy le hoe fiarahan'olon-droa eo amin'ny resaka ara-pitiavana indrindraindrindra, raha mbola mianatra zany de zay ny sakana lehibe zay a, mety animba ny fianaran'ireo ankizy ireo zany. Satria le fifantohana lasa miampy. Le miampy tsy mety tsy tsisy fifantohana mihitsy aza araka ny nazavainao teo. Fa mety hoe lasa mandeha mifantoka amin'ny zavatra hafa mihitsy izy. De rehefa ny sasany koa mieritreritra hoe raha ohatra izy ka iray sekoly de tena hoe hiaraka ve sa mivoaka eto amin'ny sekoly, sao de misy pahita, sao de misy malala hoe reny miaraka, de na tsy hainao hoe tsy fantany akory hoe tongotra visa avanana no le aloha de hitodika any aminy sa tsy hitodika any aminy, iza ny mahita an'izao fiarahana izao, misy le hoe ifampitatana sa tsy ifampitatana revy ihany koa resaka manahirana koa zany hoe azontsika atao hoe sakana sahady eo amin'ny ankizy mbola mianatra, raha ohatra izy ka mivelatra sahady ao anatin'ny fitiavan'olon-droa. Fihetsika rehetrarehetra zany hatramin'ny madinika indrindra de mety hoe zay tena manahirana ao anatin'le izy. Fa ny olona zao de mieritreritra hoe de efa hita hoe misakana io de mbola ho an'ny tanina ihany ve, fa tena tsy fantatry le olona hoe inona ny alalin'le sakana eo amin'ny ankizy mifankatia sahady eo tena hoe fitiavan'olon-droa nefa mbola mianatra. De andaotsika hijery ny tena marina indrindra amin'ireny de ny ankizy mbola tia amin'ny secondaire, tia amin'ny CEG, lycée fotsiny aloha zany ny tena hoe mipetraka izay, fa rehefa tena samy matotra indray mivelatra tsara le resaka fifankatiavan'olon-droa, raha hitentsika hoe efa any amin'ny université ohatra ka efa manana tanjona mitovy izy roa de tsy sakana tsony io, vao mainka raha mifanampy, vao mainka misy fanampiana be ary eo aminy raha ohatra ka efa samy nametraka tanjona hoe anao an'ity fianarana ity tsika, zao taona ny faharetany za mbola mila manao soutenance n'izao aloha de tsika mbola afaka miandra, rehefa mifanaraka tsara nametraka tanjona vao mainka ary lasa ohatrany hoe hery manosika ny zareo anatratra ny tanjona, de zay le zavatra roa samihafa zay. Fa tena hoe tsika koa mametraka fanontaniana hoe tena matotra tokoa ve ny ankizy any amin'ny ambaratonga ambony ve manoloana an'izany resaka ara-pitiavana zany, mipetraka ihany koa nefa ny fanontaniana hoe rehefa ohatrany ahoana izy ny tena matotra, rehefa ahoana izy ny tsy matotra. Ia, ny mpiaino zao de tena mahalala tsara hoe nenay miaraka fa matotra be ka efa firy taona ny rany fa tsisy nina fa fianarana ihany ny azy de mifanampy eo amin'ny resaka fianarana de arakaraka le fanabeazana azy na tonga an'izay. Le raha ho jerentsika manahoana raha zany ny endrim-panabeazana ho an'ireo zay tafiditra amin'ny fitiavan'olon-droa nefa mbola andalam-pandratona fianarana. Ia, tena resaka fanabeazana hoe teo de zay le hoe anairana ny sain'ny ray aman-dreny de anairana ny sain'ny mpanabe any an-tsekoly. Misy io tsy misy zavatra tena mipetraka hoe ity ny tsy maintsy atao, zao ny fanabeazana tsy maintsy atao, fa miakina voalohany amin'ny taonan'le zaza, klasy fafiry izy de klasy fafiry ny anankiray de klasy fafiry ny anankiray. Ny ray aman-dreny moa ve tena mahalala tsara hoe ty zanako ty efa miarakaraka amin'ny ankizy lahy na miaraka amin'ny ankizy vavy, de zay zany miakina amin'izay ny fanabeazana tokony omena azy. Eo ihany koa hoe ianao zay miaino lasa vavy ny zanakao, fa samy hafa koa ny fanabeazana omena ny ankizy vavy sy ny ankizy lahy raha ohatra ka efa fantatra hoe tafiditra amin'izany fitiavan'olon-droa sady nefa mbola mianatra. De misy ihany koa le hoe fomba fiainany ao an-tokantrano koa mila dinihana tsara hoe
tena variana, inona ny tena mahavariana azy. Itsika moa raha iresaka hoe variana amin'ny telefona, zany foana no lazaindray aman-dreny hoe io telefona io mihitsy ny tena mandany ny andro ny ankizy. Na efa miroa amby folo alina raha mbola mifandefa message sy ny karazana, ireny zany a miakina amin'izay fomba fiainana ao tokantrano koa ny fomba entina hanabeazana azy. Dia azo atao koa indrindra ho an'ny ankizy mbola aty amin'ny secondaire ozy tsika teo, azo jerena ihany koa ny valim-panadinana. Iny koa zany indicateur anankiray hoe nanahoana ny valim-panadinana. Dia eo amin'izay ianao mametraka hoe inona moa zany ny tena nahatonga an'ity valim-panadinana ty hidina tampoka be ohatran'ity. Satria mety hoe nisaraka tampoka izy roa, mety misy fa tsy mitantara. Dia eo ihany koa zany ianao mety mandinika hoe ary misy fihetsika hafahafa hitako talohan'ireny fanadinana ireny, zao ny fihetsika le zanako, ohatra tsy fantoka tsara, ohatran'izao. Dia raha vao hita koa ny valim-panadinana matetika, iny koa zany no milaza amintsika hoe misy zavatra tsy mandeha ho fiainan'ilay zaza. Ka za zany tsy afaka ilaza hoe inona ny fomba hanabeazana azy, fa tsika ray aman-dreny, tsika mpanabe ny mila mahafantatra hoe miakina amin'ireo teboka maromaro izay niresantsika teo ireo zany. Raha veriko indray dia ny taonan'ilay zaza klasy fafiry avy izy roa miaraka eo, raha fantatrao lasa vavy le zanaka ao fa miakina amin'izay koa le izy a. Dia ny fomba fiainany koa ao tokantrano a mila jerena ihany koa zany hoe nanahoana le fomba fiainana, satria indraindray misy malomalo kendrika foana le zazavavy. Dia misy fiatraikany koa zay any amin'le hoe valim-panadinana nyresantsika teo. Zay no endrim-panabeazana zay tokony hoe hojerena manokana zany. Fa amin'ny ankapobeny raha matoa Margot, inona ny tena hoe sakana azo lazaina hoe goavana indrindra ao amin'izay hoe tanora mbola mianatra zay. Teo moa zany araka ny sokajy taona ny tanysainao teo, fa amin'ny ankapobeny mihitsy inona le tena sakana zany ho an'ny hoe tanora mbola mianatra nefa miaina sahady ao anatin'ny fitiavan'olon-droa. Sakana anankiray ngeza be ary itovizan'ny lahy sy ny vavy a dia ny tsy fahaizana mifehy tena. Zay fotsiny, zay ny basiny, zay ny fototra zany. Raha mahay mifehy tena izy zany a dia mety manontany indray zao ny mpiainy hoe ohatrany ahoana moa zany le mifehy tena. Dia mifehy ny sainy a ny zava-dehibe indrindra. Ny sainy zany no amboarina voalohany mihitsy hoe tsy mbola fotoanany zao, mbola mianatra azy zao, mety manelingelina ny fisian'ity tovovavy ty na ty tovolahy ty. Raha vao ny sainy zany no hainy mifehy azy a dia voafehy miaraka amin'izay koa ny tenany. Io ihany zany ny fototra hoe raha mahay mifehy tena ny tanora anankiray dia zay zany ny tena hoe azo lazaina hoe sakana io a raha ohatra ka tsy mahay mifehy tena izy. Inona zany ny tantsorika ho an'ireo tanora mbola mianatra nefa miaina ao anatin'izay fitiavan'olon-droa zay a, dia ho an'ny manodidina azy ihany koa na ray aman-dreny, ny mpanabe, ny mpampianatra? Ia, ny tantsoroka zany azosika ho resahana angamba na ho an'ny tanora na ho an'ny mpanabe na ho an'ny mpampianatra, dia ny fizarana ny fifampiresahana zany. Rehefa tafiditra tafalatsaka anatina fitiavan'olon-droa ny tanora ray na ny lahy io na ny vavy a, dia izay ihany no azo atao hoe miresaka resahana. Ary tsika ray aman-dreny matetika ohatrany hoe manahirana atsika miaino an'le zanantsika vavy hoe za nisy ny kôtikôty tany am-pianarana, tonga dia miakatra be ny feotsika. Dia tena ohatrany hoe tsy hitan'le zaza zany hoe aiza no izarana azy a raha ohatra ka tsy mahay mandray an'izay fizarana ataony zany. Dia zay le hoe mila mifampiresaka foana zany a, na ny anivon'ny ankonana na ny anivon'ny sekoly ihany koa, mba tsy tonga dia ho tezitra be raha vao hoe ianona sy ianona ohatrany fananina foana isak'izay mifankahita, fatapatatra foana moa hoe ianona sy ianona, ohatrany hoe mifankaty fatapatatra zany. Dia fientanam-pon'ny ray aman-dreny mantsy amin'iny fotoana iny dia tonga dia tahotra, dia tebiteby a, dia aia, dia ny fientanam-po mihiba rehetrarehetra zany no ny ray mitosaka ao anatin'ny fahafantarana voalohany ny zanany hoe miditra ao anatin'ny sehatry ny fitiavan'olon-droa. Dia zay mihitsy ny itodiantsika amin'ray aman-dreny manokana hoe misy zavatra ara-boajanahary ho resaka ara-pitiavan'olon-droa io, indrindra eo amin'ny tanora. Dia tsika zany mila mifehy tena koa, mila
manamboatra ny saina mihitsy hoe tena ao anatin'le fotoana n'le zanako a de ahoana ny fomba anarahako azy de zay ny lalan'le hoe mifampiresaka azo atao sangisangy io indraindray hoe arindri ohatran' zao a ohatra ny hitako foana iny zazalahy iny makaty a ohatra ny hitako foana zany hoe tsy tonga de entitra be zany ianao miresaka amin'ny ankizy fa misikotra tsy kelikely ilazany a mikasika an'izay resam-pitiavana ao amin'izay noho izany atsika ray aman-dreny koa zany mila manamboatra voalohany fifehezana ny saitsika hiatrika ny zava-misy ankehitriny zay tsy mitovy tamin'ny taloha satria tsika teny hoe zay taloha ohatra zao de le zay taloha sika efa tsy ankehitriny intsony zany a de mila manamboatra toe-tsaina koa tsika ray aman-dreny a manoloana an'izay fifampiresahana ihany zany ny tantsoroka azo atao ao anatin'izay raha fehezana ary zay de entitsika mivadika ao anatin'ny fandraisana ny afatra avy amin'ny mpiaino avy eo ny fehiny zany de hoe tsy azo fehezina tsy ho tia olona ny fony olombelona anankiray rehefa midoboka io fo io a de zay le izy zay le fitiavana zay tsy azo azavaina koa moa le fitiavana fa ny fitiavana de tena hoe tady volamena tsy hita maso mampifamatotra fo anankiroa ka rehefa tonga amin'izay fotoana zay a tsy azonao fehezina na ny zanakao io na iza tsy azonao fehezina tsy ho tia olona anankiray fa arak'le ny resantsika teo hoe mila fanaraha-maso akaika de mila fankaherezana amin'izay tokony ataony a ny tanora indrindra ny tanora mbola mianatra de mila mandinika tsara koa zany ny atsika fa tsy avelavela fotsiny hoe fa lehibe io fa mahay nitondrany tenany io ny tanora mbola tsy mahay nitondrany tenany tsy mbola mahay fa mila torohevitra na any amin'ny sekoly zany a na any amin'ny ankonana de mba tsy ho sakana tokoa anie ny fitiavan'olon-droa eo amin'ny fanontany ny fianarana mankasitraka indrindra raha matoa marikony amin'izay resatresaka rehetra izay ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao eny ary zay no isotsika iampitantsika amin'ny fandraisana ny fanehoan-kevitra avy aminao mpiaino a na amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ny fidirana amin'ny antso mivantana atombontsika amin'ny SMS efa voninahitra zany a inona ny tokony ataoko fa mikasa anorina tokantrano ahy tovolahy 7 taona zany hoe tovavy zany no manoratra de mikasa anorina tokantrano aho izy ny tovolahy 7 taona fa no ankevitra ny tanora aloha zany ankehitriny de sahirana ry zareo e io zao zany raha tsy mamezaka manakatra tsika de hoe mikasa anorina tokantrano aho mikasa apakatra ovady ye mety vehivavy izy zany manoratra madame misy tovolahy 7 taona mikasa anorina tokantrano alaiko tokantrano ianao apakariko vady ianao mety ho zay ka eto zany ny atsika le hoe mbola mianatra eto zany mipetraka indray fanontaniana hoe ianao ve mbola mianatra sa le tovolahy efa navita fianarana de efa vonona tanteraka ve izy amin'ny lafiny rehetra amin'izany resaka hoe apakatra anao vady zany misy fanontaniana be deaibe mbola tokony hipetraka ao anatin'le izy fa le tonga de manaiky koa aloha de mila fanady adiana indrindra miaraka amin'ny ray aman-dreny zay indrindra moa zany mahatonga azy manontany inona ny tokony ataony tokony ataony de miresaka amin'ny ray aman-dreny raha vehivavy moa ty de any mamanareo aloha miresaka voalohany a de ampitainy any amin'ny dadanareo le izy de mifandinika amin'izay nareo telo mianaka rehefa avy eo SMS manaraka de hoe arakaraka n'izy roa miaraka io raha hain'izy ireo tsara ny manavaka azy a de tsisy sakana ho an'ny fianarana le izy fanabeazana avy any betafo ia ny manaraka de hoe amiko tena sakana ny fitiavana raha mbola mianatra satria efa ao anatin'ny tena fianarana be ny ankizy amin'ny zany mity zany fa tokony hazavaina tsara ny vokatry ny zavatra
dia tsy tamono toy izy tsara koa zay hevitra zay hoe tokony azavaina tsara fa tena fa ho anatin'ny tanteraka tokoa ny ankizy vao mianatra anatin'le fivelaran'ny fitiavan'olon-droa fa ny manahirana amin'ny tanora amin'izao mantsy madame Liva tena ohatrany hoe raha vao eritreretin'ny tanora amin'izao fa ny fiarakarahan'olon-droa mba tsy ilazako hoe ny fanaovana sipa dia tonga dia firaisana ranofo. Zay ny tena mampatahotra antsika ray aman-dreny ao anatin'le izy dia marina le teo hoe aza vao tsara amin'ny hoe inona ny atao hoe mitidy ahoana ny endriky ny fitiavana zany eo amin'ny tanora mbola mianatra. Miaraba tompoko? Miarabanao tompoko? Tompoko. Salama tsara tompoko? Tompoko. Ray aman-dreny mananjanaka 12 taona vehivavy. Eny tompoko? Classe de 6e zanako vavy io amin'izao. Dia ohatrany efa natratrarako mesazy resaka fitiavana dia ohatrany nalahelo kely amin'ilay taonany araky ny teninareo teo hoe tokony mba 13 taona ny saiko da viditsara teo dia ny saiko ina tokony ataoko manoloana azy satria asany misy fiantraikany amin'ilay zanako le fandarako azy amin'ilay izy mbola 12 taona dia le ankizy tratrako tamina mesazy miaraka aminy ankizy lahy 12 taona efa tsy mianatra tsony. Toetra moa zany tamin'izay sady nalahelo dia lasa nikapoloko tena nikapoloko le zanako tsy tena mandalakelo aloha zany tena tena poiziko zay mba lakorehetra avy amintsika makasitraky indrindra toko sotranao tompoko sotra toko tonga dia hoe malahelo le reny tena marina mihitsy zany satria dia nikapohany dia tsika teto efa nanazava ihany tokoa hoe ao anatin'ny vanim-potoana famolahana hatramin'ny 12 taona mbola mahazo mikapoka noho ny zavatra tsy mety nataon'le zaza ho famaizana azy ary ho tadidiny foana io amin'izay dia ty zany hoe mbola 6e ny anankiray 12 taona ireo zany dia efa hita hoe mety ho sakana ho an'ity vehivavy kely 6e ty ny fiarahan'izy roa dia tena tokony hoe nazavainao reniny aminy aloha talohan'ny kapohanao azy dia tokony nazavainao aminy hoe mbola tsy fotoanany zao. Ahoana moa zany nalalan'le madama hoe 12 taona le miaraka aminy tsy mianatra tsony nanadiady izy zany dia zay efa zava-dehibe zay nanadiady zay nalalana hoe 12 taona le tovolahy tsy mianatra tsony koa dia ohatrany hoe tsy fantatra hoe inona moa zany no ataon'le 12 taona tsy mianatra tsony fa ny zanakao zany no anaro milamina tsara aza tezitra aminy fa tena ao anatin'le fivelaran'ny fitiavan'olon-droa mihitsy io lazao anazy ny mety voka-dratsiny na eo amin'ny fianarana na eo amin'ny tenany. Miaraba tompoko? Miarabanao tompoko? Miaraba Ny tompoko maheno anao tsara afaka miresaka avy hatrany ianao dia ahoana moa ny atao hoe fahamatorana aroana ny iainana azy mba ny ikajiana tsara elo voalohany faharoa ahoana ny amin'ireo tovavy maniry religieuse mandrona zay le hoe ohatra fisitronana amin'le hoe sipa kasa tompoko mankasitraka anao tompoko. Ny fanontaniana voalohany dia hoe ahoana moa no afantarana hoe matotra fahamatorana zany eo amin'ny olon-droa fakatỳ ngamba ny tiany ho an'ny tanina io miakana amin'ny taona io misy taona tokoa io fahamatorana io fa raha ohatra izy zany mahay tsara mandanjalanja hoe ina voka-dratsy ny fiarahana raha ohatra ka tsy matotra dia zay le fahamatorana zay raha mifampiresaka izy roa miaraka koa raha mifampiresaka tsara hoe tsika mbola tsy miditra amin'ny firaisana ranofo tsika mbola mianatra tsika manana tanjona tratrarina manaika an'izay daholo izy roa dia zay le fahamatorana zay raha nyresahany amin'ny ray aman-dreny koa le izy hoe za miaraka amin'ny ana ohatra zao fa zay mbola manao an'izao dia zao ny tanjonanay rehefa mifampiresaka koa ireo dia fahamatorana koa zay eo amin'izy roa mifankaty. Ahoana ny iainana azy ozy? Ny iainana an'ilay izy dia zay tena hoe esorina ihany koa ny fakapanahy rehetrarehetra satria ohatra hoe mipetraka amin'ny toera mangina fotsiny izy roa
dia efa fakapanazy miady amin'ny fakapanazy soroana daholo fakapanazy soroana daholo ya mazava tsara dia le tovavy maniry ho religiosy izy raisitsika aloha ty antso manaraka ity miaraba tompoko manao tompoko salama tompoko miaraba aman-dreny efatra amby 70 taona tovitsika mba hanafarako ny tanora dia zao mba alefasy matetika atao dombosiko le tantara hoe sahaza dia fatan'izany fitiavany eny tompoko voray tompoko voaraindry zareo zay ia dia iverintsika amin'le hoe tovavy maniry ho religiosy sy ny fanotonan'ny fiainam-pitiavana izy zany maniry ho religiosy nefa ny eo zany etsy andaniny fiainam-pitiavana eo dia eo mihitsy zany le hoe mila mahay miresaka raha ohatra ty tovavy maniry ho religiosy ty ka raha ohatra efa misy hoe misy le ao anatiny mantsy le fifandroritana misy fandroritana ao anatiny ao le hoe za misy manadaladalana azy ohatra na misy manaitaitra anazy koa maha olombelona azy dia mila miresaka izy mila miresaka amin'ny ray aman-dreny izy zany hoe za manafandriana ohatra zao dia mifanampy ny ray aman-dreny sy le zaza zany mba hanadinono tsikelikely satria iainany foana io fiainam-pitiavana io mba hanadinono hoe tsy hany ny lalana fa aty zany ny lalana dia mety religiosy moa matetika rehefa misy fijonoa vavolombelona dia tena ohatra hoe tena niady mafy tamin'io koa tena niady mafy tamin'io indrindra ny lehilahy tena hita hoe mijoro vavolombelona mihitsy hoe tena hoe nisy tovavy nanaitra anahy tamin'izany za ohatra zao fa dia zao tonga pirehitra zao dia reny koa zany mila fampiresahana ihany koa amin'ny ray aman-dreny moa indrindraindrindra amin'ny ray aman-dreny ampanara ohatra ka tena fa hoe efa fantatry ty tovavy ty hoe ary ny congrégation tiako hidirana dia makany izy zany dia miresaka any miaraba tompoko salama tompoko ro afaka hitsirina mivantana efa tafiditra ny vantana ianao zao efa maheno anao daholo ny mpiaino rehetra salama tompoko salama tompoko reny mpianakaviana mananjanaka 7 taona vavy dia misy taona izy efa ditako tamin'ny telefona ny hoe efa mifampiresadresaka sy amin'ny lehilahy ohatrany hoe miaraka dia anampianarana dia sika mbola tsy mifampiresaka an'izany mihitsy moa zany fa ohatrany hoe sakanako foana izy vao misy zavatra resadresaka ohatr'izay dia zao zany hoe mba anontany anareo ahoana ny fomba hifampiresahako aminy zany ahoana izy mpirako anazy mba iovraniko mba hoe tsy zavatra natena teny amiko dia ina ny zavatra tokony mazava tsara tsara be le fanontaniana be dia be ngamy zao miandry an'izay satria izay tena olana be ho an'ny rehetra mihitsy ahoana ny amakina resaka mba tsy tonga dia hoe hitrotra ho tezitra tena zay mihitsy dia zay le fifezana ny saina aloha zany hoe mandalo tsy fotoatsarotra fa mandalo fotoana ara-dalàna tsy maintsy andalovany izorany ny zanakao indrinany ianao vavy dia ianao efa nyteny hoe ohatra ny hitahitako hoe misy fihetsika ohatra zao mahita SMS ohatra zao ireny no anomboana anazy fa isakiny nandefa n'ity fa ahoana kizao tena ohatrany hoe tsy mitrerona mihitsy zany fa maka ny fony ianao dia atao namana izy zany atao ohatrany miresaka amin'ny namana indrindra amin'ny ankizy vavy dia anontaniana tsara le hoe ohatra miaramiaraka amin'ny ankizy lahy any ampianarana any dia ianao mbola tsy manakana anazy fa mba resao le zanaka hoe andao aky mba tantarao anaky iny momba an'io ankizy lahy io dia manahoana aky dia mipetraka isa dia ohatran'izany zany hoe tokony atoky ianao zany ny zanakao ahafahany ny tantarany zava-misy rehetra zay aloha ny katsahana voalohany zay ny tadiavo zay fa rehefa misangisangy aminy ianao dia atao fisangisangy aloha ny voalohany any momba an'io ankizy lahy io ohatra ny hitako foana indry manao an'izao fa izy io tiandringa iny ohatra zao dia ohatrany hoe misokatra be aminy ianao zany fa hisokatra aminao koa izy rehefa tsy rarahanao miaraba tompoko miarabanao tompoko salama tompoko eny tompoko toreza kely zany ianao an'le
hoan'le ankizy vavy hoe ho apakatan'ny misy tovolahy apakatana azy tokotranony. Tureo zany ianao mba hoe mieritrereto tsara aloha hoe tena matotra ve le tovolahy ary aza mainka amin'ny hiditra amin'izany tokantrano zany fa mieritrereto tsara. De sosikevitra koa zany ho an'le rangaha le nandefa sosikevitra teo hoe menoa tantara hoe alefa vereny le tantaran'ny tamilady teo le inona moa loha teny sazy de masotomeno de mosikoa mahafinatra mpanara de tratizako makasitraka anao koa ia manohitsika ny SMS manaraka za manan'olo tiana dia izy mbola mianatra nefa za tsy mianatra tsony diso ve za razay ny zava misy enao manoratra io vehivavy salahy zay indrindra zay kolo no manahirana kely matokony teny hoe lasa vavy dia tsy diso ianao koa tsy diso aloha ianao fa mila alalinina tsara daholo ny zavatra rehetra mikasika anareo roa zany ao anatin'le izy ny ray mianatra ny ray tsy mianatra dia mety hoe mety ho sakana mety any raha ohatra ianao nanoratra io mbola mianatra dia mety ho animba ny fianaranao koa ny fiarahana amin'olona tsy mianatra tsony fa ny azy mamaika anazy zao dia hoe ajanony ihany io fianarana io fa afaka mianatra foana nefa dia ohatrany mety hoe sakana koa izy amin'izay fotoana izay. Miaraba tompoko? Salama tompoko. Salama tompoko. Mba miaraba ny madama vavy dia anrehetra kely. Ndao ary? Ia, ny olombelona dia nohariana anana fitiavana. Anio fitiavana sy andray fitiavana. Dia ny olana zany isika ray aman-dreny tsy mahay maneho fitiavana amin'ny zanantsika. Dia lasa izy mitady fitiavana any ivelany. Dia tojon'le tovolahy, le tovavy na tovavy le tovolahy. Dia izao nefa ny zavatra misy satria tsy mbola mahafeno tena le fitiavana madio zareo. Dia ny fifandraisany any amin'le filana. Zany zany le izy. Zany zany lasa le hoe fitiavana zany amin'izao fotoana izao sy voaseho araka le mahafitiavana azy tsony. Satria raha tianao ny voninkazo anankiray dia tsy le ho tazana izy fa le atao anaty pona ambolena izy. Dia ny tanora nefa milaza hoe mifankatia nefa mifanimba ao anatin'le izy. Dia izay zavatra izay zany tokony misy fanabeazana mihitsy ny volonté le teny koa le ray aman-dreny tokony mahay maneho fitiavana le zanany. Amin'izay rehefa feno taona tsara masaka ara-pitiavana tsara le zanany vao mifankatia amin'ny olo-kafa. Fa ny sy ny olana izy zany dia le tsy fananana le fitiavana matotra. Tsy mbola masaka ara-pitiavana zany le tanora dia efa miditra ao anatin'le sehatry ny fiarahan'olon-droa dia le filanany manjaka be lehibe. Dia manentana nytsika rehetra zany mba tena hoe hijery inona le tena fitiavana madio satria Andriamanitra le fitiavana, Andriamanitra tsy manimba zany. Ozy ny baiboly ny fitiavana dia tsy mitady ny hafa, manao izay aso ny hafa mandrakariva. Soratao. Mazava tsara. Mankasitraka anao fanampanazavana. Ia. SMS manaraka tena sakana satria ny tanora tsy matotra ka tsy mahavita misahana zavatra maro. Zany hoe le fitiavana zany sakana ho an'ny fandratsona fianarana. Ia. Ny manaraka tsy misy mandeha amin'ny laoniny tsony ny fianaran'ny tanora mbola mianatra zany. Zara za afaka baka dia hitaiza dia velomina amin'inona fanontaniana no amaranany azy. Marina mihitsy hoe izay fanamariana izay. Fa eo zany ndao miarabanao tompoko. Allo. Miaraba tompoko izy indrindra tompoko. Efa magneno anao zay. Eny tompoko. Afaka maneho hevitra avy hatrany ianao a? Allo? Ie, magneno anao tsara zay fa afaka miresaka avy hatrany. Eny tompoko za manana zanaka 5 taona. Vavy zalahy? Vehivavy. Eny tompoko. Dia izy moa le amin'le mampiasa telefônina zany dia misy fotoana izy hoe amin'ny 12 alina mbola manao Facebook ihany. Dia io zany no tiako anina nefa resana hoe
tenentsy izy amin'ilay telefona hoe ianao mba hoe matory any amin'ny vana amin'ny zany faravana varavarana dia nefa izy ohatrany hoe afeniny aminazy zany le izy dia le telefona no tazominy ihany na dia nefa tsy mampiasa toy izy nefa misy fotoana mijery anazy dia mbola manao ny Facebook eo ihany. Manarak'izay moa eo amin'ilay mama zany izay vady samy manana ny hevitra moa izay dia mama kosa rehefa ohatra hoe mba resaka aminy dia ohatrany somary masika mamany dia ohatrany misy zany dia hoe hevitra tena hoe ananazy dia zay ny angatana sosihevitra hoe inona zany ny tokony ataoko aminazy fa zara mpianakaviana ma fa io miantso. Ary tena mbola ny ray aman-dreny rehetra mihitsy zany tantarainao zany fa eto zany le ray mpianakaviana te hanabeany io zanany io ny raha azoko tsara fa ny mamany rehefa miresaka aminy dia masika be dia izay aloha ara-boajanahary kely amintsika vehivavy satria tsika efa miahiahy be hoe vehivavy ty zanako ty inona ny hafarany tonga dia le masika be no eritreretintsika hoe zay ny ampela aminazy fa ianao ray mpianakaviana mihitsy ny mila miresaka amin'ny zanako vavy ihany koa mikasika ny resaka ara-pitiavana ohatrany hoe manahirana antsika malagasy zany hoe ny ray mpianakaviana ny resaka fitiavana amin'ny zanaka vavy fa mifanakaiky kokoa ny zanaka vavy sy ny ray mpianakaviana misy tombony kokoa zany hoe ny dadany miresaka antanio anazy fotsiny hoe inona moa zany tena jerendra eo amin'ilay telefona hatramin'ny 20 alina tsy masika ianao no manontany inona tsara moa dia mba tantarao hoe inona hoe le jerena mandra-patongany amin'ny 20 alina sa inona tsara zany mahafinaritra andry amin'ilay mandra-patongany amin'ny 20 alina dia tantarao aminy fa izy mbola mianatra raha ny fahalalako azy hoe 10 taona mandreraka ny atidoha le tsy matory ohatra nefa ianao hianatra rapiso tsy any amin'ilay resam-pitiavana no hitodianao fa any amin'ilay resaka fianarana zay koa moa ny lehiloha hevitsika hoe ina ny voka-dratsiny zany miarotolava fijerena écran hatramin'ny 20 alina nefa ianao hianatra rapiso dia lazao azy fa tsy mahampy fifantohana raha vao reraka tsy ampy torimaso dia any ny taritarianao anazy sanandro dia rehefa mba indraindray izy hoe ihany rehefa sabotsy hariva kosa aloha tsy manina raha sabotsy alina aloha raha zavatra tsara ny jerindre dia tsy manina fa maso mijery hatramin'ny 2 maraina raha tsy manina satria ny alahady mba repo ohatraohatr'izay aza tonga dia masika be daholo zany na ny mamany na ianao fa miresa tsara aminy dia ataovy sangisangy koa le resaka dia voarainy tsara le fananarana amin'izay. Ny SMS manaraka inona tokony atao fa nisy taratasy tratrako tao anatin'ny kitapony zanako marihana fa mbola vo 5e izy ary efa nanaika an'le zazalahy eny ao mihitsy le fivelarany ao anatin'ny famotiana mihitsy zao zazy zao 5e zao dia efa nanaika an'le zazalahy tena hoe zay le andrasa le ankizy vavy misy mikaotininazy ohatr'izay izy tonga dia manaiky satria zay le vanim-potoana iainany mihitsy io zany dia le taratasy no tokony ho raisina hoe tena nisy le taratasy dia vakinareo dia memezanareo fotsiny le izy dia lazao anazy ny voka-dratsiny raha mbola mianatra ianao zany le ankizy lahy koa mbola mianatra dia inona kino no vitanareo amin'izany resam-pitiavana izany sa mbola mianatra dia mety manimba ny fianarana koa ny le izy dia mifampiresaka ohatr'izay ngamba fa tena ho anatin'le zavatra resantsika teo amin'ny famotiana mihitsy io zavatra miseho io. SMS manaraka ny zanako vavy kely 10 taona classe de 6e tratrako nisy taratasy kely tao amin'ny paosiny nisy soratra hoe ndrive efa manao sipa dia tena taitra angamba zany le mama natratra le taratasy kely zay tapaka teo moa zany le SMS tena ao anatin'le fotoana mihitsy io 6e 5e 4e 3e izy efa manomboka hafahafa satria anomana BBC fa ty le 6e 5e 4e reto dia tena ao anatin'le sady vanim-potoana famotiana no efa
ohatrany hoe mifampisitona ny sexe opposé mantsy amin'izay fotoana izay amin'le resaka ara-pitiavana fa de resao de miresah fotsiny nareo mianaka aza atao makasy io ane mitovy amin'le hitanao madame Liva taloha tsy mbola nisy taratasy le mandehandeha fa le eny amin'ny rindrina ihany le galina eny ihany mitaretra raha ny ambanivohitra eny mitaretra izy any ambanivohitra fa any amin'ny rindrina eny amin'ny charbon eny aminany eny de hitanao misy égalité mipetraka izany reny a vokatry le fahamotiana daholo reny fampisitona be ao anatin'ireny motina ankizy moty izy amin'ireny fa tsy fanahiniany koa raha indraindray a dia anjarantsika ray aman-dreny tsika mpampianatra nisy lakilasy nandalovako izay viana de hoe tsy mifandefa taratasy zay ay ato amin'ny mpianarana misoratra ery ambony ery de ho za hoe zay mihitsy le anaovany amin'ny fehezanteny anjafetany an'le fehezanteny tsy mifandefa taratasy zay atao ampianarana de zay zany a hitako hoe ao anatin'le fotoana tokony andefasana izy fa mandefa ihany io a fa mody miteny an'izay fotsiny ery amin'ny sisiny tableau ery de tenatsika zany mila maharaka tsara le hoe inona tsara ny tena iainany ankizy an'ity resaka ara-pitiavany ity amin'izao taonany zao sy amin'ny kilasy misy azy mesamesa manaraka ny zanako lehilahy mety vehivavy samy 19 taona izy roa masika aminay ray aman-dreny sy ilay zanako ny ray aman-dreny io vehivavy io nefa ry zareo tsy mety sarahana sekoly ray ihany ry zareo inona ny tokony atao ray aman-dreny lahy zany manoratra izy mila mifanatona aloha le ray aman-dreny anankiroa de ampitoviana ny zavatra olazaina amin'ny zanany le ray aman-dreny ny vavy sy ny le ray aman-dreny lahy aloha mila mifanatona aloha voalohany de ozy izy hoe tsy mety sarahana mila mahay manazava zany tsika hoe inona ny mety ho vokadratsiny indrindrandrindra miresaka fianarana ny taona vao 10 taona ihany koa de inona moa zany tena tanjonareo roa hoe ao anatin'le izy rehefa atsona amin'izay rehefa avy miresaka le ray aman-dreny roa tota de atsona koa izy roa de resahana tsara eo hoe satria izy tsy mety misaraka ary izy koa tsy saraka raha zao taonany zao tsy saraka zao rarahanao zay moa nefa fanamariana nataony raha teo hoe tsy mety sarahana izy fa nasarahanao io de miaraka foana io any ambadika any de zay ny tena ho ratsy fa aleo mifanatona ny ray aman-dreny roa tota de atsona koa izy roa de mifampiresaka tsara eo inona ny mety vokadratsiny fiarahanareo raha mbola mianatra inona nefa mety vokatsoa raha ohatra ka miamatotra kokoa le fitiavana ao anatin'le izy zany hoe mikiondo kely manamboatra tondro zotra iraisana aloha zany le ray aman-dreny andaniny sekilany vao fa zay le anankiray ohatrany hoe tsy mety hiresaka ka zay ohatrany sahirakirana koa ny ray aman-dreny lahy ia de zay zany a mila fifandraisana zay voalohany zay fa mipakany amin'izy roa zany SMS manaraka le ankizy amin'izao maika be ny anao fiainan'ny mpivady de lasa manaonao foana ka ny kibonao mamatotra sy ivadiana misy fiatraikany hatramin'ny firenena marina izany aloha fa de tsika ray aman-dreny tsika mpanabe rehetra tompona ndraiky sao anatiny zany rehetrarehetra zany hoe ifampiresaka tsara amin'ireo zanatsika ireo de le raha miseniditra teo moa ny teny hoe le sao de le fitiavana ao amin'ny ankonana ihany koa tsy no banga loatra de lasa mitady fitiavana ny velany le ankizy na de samy hafa aza ny fitiavan'ny ray aman-dreny sy ny fitiavan'ny any velany de tokony hoe ao amin'ny ankonana koa zany misy zavatra tokony alamina kely SMS manaraka ny zanako vavy 17 taona vao afaka baka teo sarokenatra sady tsy de miteny loatra gaga nefa zay ray aman-dreny fa misy olona miaraka aminy ka samy hafa ny fahamenarana sy ny fitiavany mety hoe mahay misitona anazy le ankizy lahy de nampiresaka anazy de afaka le fahamenarana fa tsika ray aman-dreny zany de menamenatra izy atao trano de menamenatra de zay mitazomintsika fa mety le ankizy lahy nanalany zay fahamenarana teo amin'izay de tsy tokony ho gaga tsika fa hoe fa tokony miresaka amin'ny fotsiny hoe tena mety kosa mety le fiarahanareo fa na afaka le fahamenarana fa reto avy ny tokony ho tandremana ia efa ara-boajanahary ve le rehefa mifankahita de mangovotra miaraba tompoko raha mpianakavy malemy ampy teo maro verina kely eny tompoko hitanareo le izy zany le zanako zany
misy fotoana le miresaka aminy zany ohatra hoe mitondra anazy rehefa lady mba mandehandeha dia mba manontany le zavatra le hoe amin'le resaka momba le telefona na ny any ampianarana zany ohatrany hoe za moa zany no tena manontany be anazy fa mamany tsy dia manontany anazy amin'le izy masika dia risaky ny resaka aminy dia tonga dia mitomany no ataony hoe ohatrany hoe mitomany na zany fa hoe tsisy anazy mihitsy ny ao an-trano zany hoe tsisy tianazy mihitsy dia ohatra hoe na izara ve dia tapanao hoe tianao dia dada ozy izy sy miteatsika tafiditra ao anatin'izany dia zay zany tokony hoe inona raha zany no tokony ataony na ataoko zany amin'le mama zany amin'le fasiahan'le mama satria dia mama zany vao miteny anazy dia ohatrany hoe teny mahery foana zany hoe anna dia ohatrany hoe tsy hitan'le zanako mihitsy zany na fa izy moa vavy tokana zany izy fa telo mena vavy zareo efatra mena vavy zareo dia izy vavy tokana dia zay toko hoe ahoana ny fomba hanaovako anazy amin'le izy le hoe rehefa miresaka aminy zany raha vazaha foana miresaka aminy dia mitomany foana izy ohatrany malahelo be dia zay toko no angatahako anampianan'le tenina ataoko tamin'ny voalohany mankasitraka ianao zany a efa voava ny hoe inona ny fototry ny olana efa niteny le zaza hoe ohatrany tsisy tiana ohatrano indrina ny mamany zany ny mamany zay aloha zao dia efa antony anankiray efa navokany dia le amboarin-dreny fifandraisany sy ny mamany ndray zany no adidinao ray mpianakaviana ny miresaka amin'ny vadinao zany a ahatonga le zaza hoe mba voaray kokoa izy any mamany a tsy hoe ratsy le hoe ianao miresaka aminy fa zara azy izy mba miresaka tsara aminao fa le endrika le hoe mitomany zany dia tena hoe ao am-pon'le zaza matoa izy malatsaka ranomaso amin'ny zavatra ohatr' zany a malahelo mafy koa izy ny amin'ny ataon'ny mamany azy dia ny anjaranao aloha zany zao a miresaka amin'le vadinao miresaka amin'ny mamany zany manazava aminy hoe mila anao le zaza mila fitiavana avy aminao koa le zaza dia ahoana ny fomba ifampiresahana reo mianaka meo sujet anankiray loha hevitra anankiray a amoramora le fifandraisana eo amin'izy mianaka tsy tonga dia le resaka ara-pitiavana no resahan'le mamany azy a fa zavatra hafa mihitsy ny tena tokony ifampiresahana mahasamy vehivavy a dia rehefa misokatra tsy kelikely ny fon'le zaza dia za mino fa ho afaka koa zany hoe mitomany lava zany izy a rehefa miresaka aminao ia afatra farany fohy farany amaranantsika ny fandarana ny amaranana anazy zany dia hoe zay mila fitiavana daholy a fitiavana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka fitiavana amin'ny olo-tiana ara-boajanahary daholo zany fa ny fahaizantsika rehetra mandanjalanja n'ilay izy na eo amin'ny tanora mbola mianatra na eo amin'ny efa tsy mianatra tsony ihany koa zany fa ny antsika moa zany hoe tanora mbola mianatra mba tsy hosakany ny fianarana mba ho tafita amin'ny fianarana le ankizy a dia mila manatona anazy a tsika ray aman-dreny a miresaka tsara amin'ny zanatsika amin'ny mpianatra eo amintsika ihany koa hoantsika mpanabeany an-tsekoly mankasitraka indrindra Ramatoa Margot mitondra izay resaka rehetra izay a dia isaorana ihany koa ianao mpiaino izay nanjoy hatrany ny fandarana nanomboka tamin'ny fiandohany hatramin'ny farany a mankasitraka ny ary-lehilahy isika lavrary sy tanteraka ny fifandraisana dia azo adonona ny famerenana ny fandarana raha te hiaino ny fandarana ianao anatin'izay famerenana izay afaka manaraka ny onjam-peo ny 3:74 amin'ny sabotsy alina amin'ny 6 sasany sy miaino amin'ny chaîne YouTube RTB Live ary ny rtb.mg ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny no toy izao indray veloma tompoko Ampela miary mahatsanginoary ny vehivavy mahefa Ampela miary